Solombavambahoaka maromaro kosa no tazana tetsy amin'ny hôtel Le Louvre Antaninarenina niatrika ny fampafantarana ilay fikambanana antsoina hoe ARD na ny Alliance pour la restauration de la démocratie. Nisy moa ny fanambarana izay niraisan'izy ireo tamin'ity androany ity ary azo eritreretina hoy ny maro ny isin'ny ARD ihany koa ao anatin'ny teny mera-pirenena. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tetsy any hôtel Louvre etsy Antaninarenina ny fikambanana Alliance pour la restauration de la démocratie na ARD. Nisy ny fanambarana mifandraika amin'izany fampahafantarana fikambanana izany na ahafana nahafantatra bebe kokoa mikasika ireo tanjona napetra ny ARD. Sy fijoroan'ny association ARD na antsoina hoe association Alliance pour la restauration de la démocratie izay ahitana cadre vitsivitsy sy député anatin'ny faritany enina. Reto moa zay tonga eto fa mbola misy namanay maromaro mbola tsy eto ary tianay marina eto zany fa association tsotra io fa tsy parti politique izay mifototra amin'ny fampihavanam-pirenena sy fampandrosoana ara-tsosialy eto Madagasikara. Tianay marina faharoa fa io association io dia manohana sy miara-miasa amin'ny fitondrana izay mijoro ara-dalàna misy ankehitriny izay taritiny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Tsikaritra nandritra ny fotoana ny fisian'ireo solombavambahoaka maro nanatrika izao fanambarana izao. Manoloana ny fanatrehan'izy ireo. Ny fanambarana tokoa dia azo eritreretina fa miroso makany amin'ny fananganana vondrona parlementaire ny ARD. Raha nilaza ofisialy ny fanangana ireo vondrona parlementaire tokoa Andriamato Rakoto Mamonjy Jean-Max voalohany teny mera-pirenena tsy ela akory izay dia voatonona tao anatin'izany ny fisian'ny ARD.